Ratianono nanao ny tsy mety azavelandresy ny atalana fanimbazimbana maika mitsangana tanto domodoza ny fandrarana eto Madagasikara ary mijaly ny mpandrarà avy any ivelany indray nefany zay tonga eto ianao resaka atao hoe ny resaka sinoa ny volamena misy zavatra tsy fantatro azo tenentsika ihany ngamany fa raha noho ny faritra tasy iny ao amin'ny commune Somamanina zao dia sahiran-tsaina nimpony eny toerana satria tonga milatsaka avany hoe ty ny taratasy avy any ambony nomeny ny fitondram-panjakana no amin'ny sinoa hitrandrana volamena kanefa ny mpandrarà trandraka volamena teo toerana zay mpandrarà majinika angano nimpony eny toerana no sakanana tsy afaka amin'izany zavatra zany de ankehitriny tamin'ny domodoza ny tontolo iainana mifampitehan'ny ala indrindra ny ala tapia satria reny olona tokony hiaro azy nivondro ny fotony ny tambatamazana fotsy-marikely menaka mbola misy taratasy azotsika entina profony milasika an'izany zany hoe nanaovana kolikoly dia nasina manao siny anome alalana zany famitehana ny tontolo iainana izany ka ataoko hoe zany tsy manakana fandrarana fa oka mba ho fandrarana tena misy fiatraikana amin'ny fiainan'ny mponina sy mitondra vokatsoa ho an'ny toe-karena eto Madagasikara no fandrarana atao eto fa tsy sanatriny zany zay le atao amin'zareo hoe projet vampira fandrarana andeha amotika sy andravy tsy fantatro moa izy anteny an'izay fa zay zavatra zay zavatra mitrano ankehitriny ny zavatra misy dia fanapotehana fanongotana ary fandravana zay tenao zay le mato-ministra no raisina dia ny hoe mbola misy ihany zany fanakatonana sy fivarotana ny asa fandrarana goavana eto amintsika dia mihobetsaka ihany koa ny tsy anasa asa nahoana ny fiavarantsika eto eo anivon'izay resaka toe-karena izay tsy resy tiako ny manao ny marina na ino manjo de mia